Anio a zoma 20 jolay taona 2024 izay mbola ao anatin'ny volana ibanjinantsika ny lohahevitra hoe miara-mandeha amin'ny tompo Andriamanitra ao. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo a dia mbola ampitombona aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha homany ao am-pelantananareo ry havana ny Salamo 720 ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Salamo 720 ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Rehefa vonona isika andeha isika hitsangana hideran'ny tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: Jehovah no mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho, mampandry ahy amin'ny ahy maitso izy, mitondra ahy eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy, mamelombelona fanahiko izy, mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarana izy. Enina dia mandeha mamaky ny voasaliky ny fahafatesana azy aho, dia tsy atahotra ny loza aho, fa ianao no amiko. Nitsoraka azonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo anoloan'ny iomasy ny fahavaloko ianao, manositra dilohelon'ny lohako ianao, ny kapoakako feno dia feno. Eny tokoa, fahasoavana sy famindrapo no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava aho. Amen. Iombavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masono, ny salamo fiantsoana izay nambaranay teo no entinay maneho ny fiderananao Andriamanitra, no entinay miantso ny anaranao, no entinay manambara ny finoanay natrehanao Andriamanitra velona, Andriamanitra masina. Dera sy mankalaza anao izay Andriamanitra, fa Andriamanitra lehibe sy mahagaga tokoa ianao. Tsy takatry ny sainay ny fahalebiazanao, ary mahatalanjona ny asanao eo amin'ny fiainanay. Isaonanay ianao Tompo noho ny amin'izao maraina vaovao izay omenao anay izao indray. Izay maraim-baovao izay mbola tsy nidiavinay mihitsy, fa noho ny famindraponao dia nomenao indray izay ny foazanao tahaka ny tsy manan-tsiny, afaka miatrika indray any tontolo andro, afaka manatrika izao fanompo-pivavahana izao. Dia meteza renao Andriamanitra hitarodalina anay mandritra ny fanompoana tanterahanay, ko hifonanay aminao sahady ny mety tsy fahatanterahanay, ary izay mety hoe nanafitohinanao Andriamanitra dia mangataka famindrapo avy aminao izahay. Ary raisinay amin'ny fonona sahady izany famelan-keloka atolotra ao anay izany noho ny amin'i Jesosy Kristy izay maty ho famonjenanay. Hamakisihan'ny teninao izahay dia mifanainao masina hitarodalina anay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay ny vavakay. Amen. Vavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra ray anay tsara indrindra, misaotra noho ny amin'ny ampaham-potoana izay ahafahanay mamaky ny soratra masina amin'ity anio ity, dia aoka ny fanainao masina hitarodalina anay, mba hatonga anay ho mpiaino mpankatony teninao fa tsy ho mpiaino mpanadino, ka mitaka ny tenanay. Fa amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay ny vavakay. Amen. Korintiana voalohany toko 5:10. Ny andininy voalohany hatramin'ny faraika 20. Korintiana voalohany toko 5:10. Ny andininy voalohany hatramin'ny faraika 20. Vakina aminaran'i Jesosy zany manao hoe: ary ampafantariko anareo rahalahy ny filazantsara izay nitoriako taminareo sy niraisinareo sady orenanareo, izay amonjenanareo koa raha taninareo tsara araka izay nitoriako taminareo, raha tsy niny foana ianareo. Fa natolotra anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina, ary niseho tamin'ny Kefasy izy, dia vao tamin'ny 12 lahy koa. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny rahalahy tsy omby 500 izy. Ny ankamaroany ireny dia mbola velona manaka ankehitriny, fa ny sasany efa notomandry. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny Jakoba izy, dia tamin'ny apôstôly rehetra, ary faran'izy rehetra izao izay tony tsy tonga volana azy dia mba nisehony koa. Fa izao dia ambany indrindra amin'ny apôstôly, ka tsy mendrika atao hoe apôstôly, satria efa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra aho. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao aho, ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko. Fa efa niasa faritra mihoatra noho izy rehetra aho, nefa tsy izao, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara niasa tamiko. Koa na izao na ry zareo dia araka izany no fitoronay, ary izany koa no ninonareo. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia mbola napaka amponareo mandrakariva ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Korintiana voalohany toko 5:10. Ny andininy voalohany hatramin'ny faraika 20 no zaram-bofinaina ho antsika amin'izao maraina vaovao izao. Ny fiangonana tao a Korinto dia anisan'izay nanahirana
any Paoly apôstôly indrindra tamin'izay fiangonana nanoratany epistily. Rehefa mandinika ny asa sorany tamin'ny fiangonana tao Korinto isika dia mahatsikaritra fa somary nasisika fiteny tamin'ny kristianina tao Korinto Paoly apôstôly. Somary taratra tao amin'io fiangonana io avokoa mantsy ireo karazan'olona maro fahita amin'ny fiangonana. Eto amin'izao mofinaina izao izy dia ambarany fa efa nitory ny filazantsara tao Korinto izy. Tateo aoriana nefa dia nisy olona nitondra fampianarana hafahafa tsy mifanaraka tamin'izay nampianaran'ny Paoly apôstôly ka nahatonga olana teo anivon'ny fiainan'ny fiangonana tao Korinto izany. Ny loza dia izao, tonga ninon'ny olona mihoatra noho ny fampianaran'ny Paoly apôstôly aza ilay fampianaran-diso izay nivohiziny ilay mpanao fampianaran-diso tao amin'izany tanàna ny Korinto izany. Fampianarana momba ny fitsanganan'ny tena maty izany fampianaran-diso nampianarina tao izany. Ho famahana izany olana izany dia nanoratra ity 5:12 ity Paoly apôstôly hanazavany bebe kokoa ny amin'izany hoe fitsanganan'ny tena maty sy ilay filazantsara na vaovao mafaly izay efa notoriany izany. Ambarany eto voalohany indrindra ary hoe ny filazantsara izay notoriany dia voalohany indrindra mitondra famonjena ho an'izay rehetra mino. Mitondra famonjena ho an'izay rehetra mino. Ny filazantsara ny famonjena no notoriana sy nampianaran'ny Paoly apôstôly ho an'ireo kristianina tao Korinto ireo. Mampatsiahy izy eto hoe tiako ampatsiahy ivina anareo, riavako ilay vaovao mahafaly izay nitoriako taminareo ka noraisinareo sady fikiranareo. Izany hoe mampatsiahy ny kristianina tao Korinto izy fa tsy vao izao izy akory nanambara izany filazantsara izany fa efa nitory filazantsara tao izy sao manao rerin-dasa tsy tsaroana ny kristianina tao Korinto. Ka ilay fampianarana izay nivohizina tatio aoriana indray no manarona sy mamafa ilay fampianarana izay efa nitoriana momba ny fitsanganan'ny tena maty na ny filazantsara ny famonjena an' Jesosy Kristy izany. Ambaran'ny Paoly apôstôly eto hoe ahoana ny fomba ndraisana izany filazantsara izany, famonjena izany dia izao amin'ny alalan'ny finoana ho izy hoe raha tsy izany kosa dia hoe ninony foana ianareo. Izay midika hoe raha tsy niraisinareo tokoa zany, raha tsy nampidirinareo tany anaty tokoa zany ilay filazantsara ny famonjena izay nitoriako taminareo dia zava-pona ihany zany finoanareo izany. Ry havana malala, Jesosy Kristy ilay vaovao mahafaly mitondra famonjena izay toriany Paoly apôstôly io, izay mandray an'i Jesosy Kristy no mandray ny famonjena. Izany hoe ny famonjena zany dia raisina amin'ny finoana. Ary nidikany hoe mino dia mampiditra ao anaty mihitsy. Izany hoe mandray an'i Jesosy Kristy hitoetra ao anaty mihitsy zany dia mandray ny famonjena. Ry havana malala, izany ny ambaran'i Jaona hoe f'Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanamelika izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy hoelohina fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo satria tsy nino ny anaran'ny zanaka lahy tokan'Andriamanitra. Ry havana malala, vao maika mazava aza ny tenin'ny Paoly sy Silasy tamin'ilay mpiandry fonja manao hoe mino an'i Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Izany hoe ny vaovao mahafaly izay ambaran'ny Tompo aminao indray amin'ity maraina vaovao ety zany efa nitoriana, efa nambara hoe Jesosy Kristy ny filazana famonjena, fa mampatsiahy tahaka ny Paoly apôstôly ihany koa soratra masina eto hoe efa nitoriana ny filazantsara ny famonjena fa raiso amin'ny finoana izany dia ho vonjena ianao. Torio hatrany ary ny famonjena izay ambaran'i Jesosy Kristy mba ho famonjena izao tontolo izao, fa amin'ny alalany rery ihany no hamonjena izay mino, ary ny famonjena raisina amin'ny finoana. Ary ny faharoa dia izao, ny filazantsara izay nitoriany dia ny faharoa dia izao hoe manambara momba an'ilay mpamonjy. Manambara ny momba an'ilay mpamonjy. Raha fitinina izay ambaran'ny Paoly apôstôly mahakasika ilay mpamonjy izao tontolo izao dia tsy hafa fa i Jesosy Kristy mihitsy zany. Ary ny filazantsara amin'ny Paoly apôstôly dia izao, Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Izay ny fihivon'ny filazantsara rehefa miresaka amin'izany hoe Paoly apôstôly izany isika. Ambarany eto hoe efa niseho tamin'ny karazan'olona maro izy ka anisan'izany aho izy izay ambarany fa faran'izy rehetra izy izay toy tsy tonga volana azy dia mba nisy ehony koa. Vaovao mahafaly zany ry havana malala, tsy mistery zany ny filazantsara ny Jesosy Kristy fa
voapirofo ny vavolomberona maro ary olona maro no nahita ny fitsanganana Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty izany taorina ny fitsanganana tamin'ny maty. Amin'izao fotoana izao ny mpikaroka maro dia mezaka ny manapirofo voaingana zao misy fikaroana dia manapirofo hoe Jesosy Kristy zany tsy nitsangana tamin'ny maty zany fa ny ADN ny Jesosy Kristy dia mbola hitanay tao amin'ny lambany izay namonosana azy. Zay ny fikaroana nataon'ny olona amin'izao fotoana izao fa eto zany dia manamarina mihitsy fa efa vavolombelona maro no naneo fa nisehony Jesosy Kristy izy ny amin'ny fitsanganana ny tena maty. Toko lehibe ho antsika ry havana malala zany fa zava-poana ny finoantsika ny finoana kristianina mantsy dia izao tsy hoe foto-kevitra na tsy firian-kevitra ny finoana kristianina fa mifototra amin'ny fitsanganana Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ary raha tsy nitsangana Jesosy Kristy tsy tokony misy ivavahantsika izany mihitsy. Tsy tokony misy ivavahantsika izany mihitsy satria inona moa zany no ivavahantsika raha tsy misy fitsanganana ny tena maty. Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Ny votoato ny filazantsara na vaovao mafaly torino ny fiangonana mandraka ankehitriny. Ary io ilay ambaran'ny mpandinika maro hoe io ilay fanantenana kristianina. Io ilay fanantenana kristianina dia ny fitsanganana tena maty. Fandresena ny fahafatesana zany. Ary io mandrakariva ny wivo ny toroteny io no mampisy heviny sy fototra iorenan'ny finoantsika kristianina. Raha tsy misy mantsy zany dia sady foana ny toroteny ny fiangonana, foana ny toroteninay ny mpanoratra ny epistily, ary foana ihany koa ny finoanareo. Paoly apôstôly dia nilaza mazava fa minity sy mahalala izay zavatra hafa ankoatran'i Kristy izy, indrindra fa izy izay voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Io ilay ambarantsika mandrakariva ho an'ny mianatra baiboly manokana ary miresaka voambolana ny teolojia dia hoe kristolojika zany. Zany hoe milaza ny momba ny Kristy mandrakariva ny toroteny ny fiangonana ary kristocentrika na hoe Kristy mandrakariva no wivo ny toroteny ny fiangonana zany. Raha tsy ao Kristy dia tahaka ny moralina fotsiny ny zavatra ambara ny finoana kristianina. Fa ny finoana kristianina mantsy tsy miorina amin'izany fa izao miorina amin'ny Kristy ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana. Ary io ry havana malala mahatonga antsika kristianina tsy matahotra miatrika izany fahafatesana izany satria tsy mifarany eo amin'ny fahafatesana akory ny fiainan'ny kristianina fa mbola misy fitsanganana tena maty ary fiainana mandrakizay. Hoy ny mpikaroka mpahitantara hoe ry Mahomea maty, ry Bouddha hoe tsy hita tany. Fa ny olona tonga mamangy ny fasan'ny ry Mahomea fa izao ny fahafatesana no ankalazain'ny olona. Fa ny antsika kristianina kosa dia ny fitsanganana ny Jesosy tamin'ny maty no ankalazaintsika kristianina. Ary izay no ilay fanantenana kristianina. Manana fanantenana ary fa ny vaovao mahafaly ambaran'ny fiangonana filazantsara amintsika dia izao filazantsara momba ilay mpamonjy izao tontolo izao. Fa ny farany dia izao ny vaovao mahafaly na ny filazantsara izay torian'ny Paoly apôstôly toriana eo izy dia maneho ny fahasoavan'Andriamanitra, maneho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ambaran'ny Paoly apôstôly eo amin'ny andinin'ny fahafolo hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nato izao aho. Zany hoe ny fahasoavana dia tsy inona fa ilay fanomezana maimaim-poana atolotr'Andriamanitra tsy voavidy vola aman-karena kanefa omena izay tsy mendrika izany azy dia omena maimaim-poana zany. Zay ilay fahasoavan'Andriamanitra ry havana malala. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia hoy izy hoe mba tonga ho isan'izay apôstôly ihany koa fantany tsara fa nanenjika ny fiangonana izy ary tsy miafina aminy izay mety ho vokatra izany. Saingy izao Andriamanitra mamindra fo ka dia tonga mpitory vaovao mahafaly malaza mihitsy izy. Ary ny mpikaroka aza dia manao hoe ny apahany amin'ny epistily dia izy nanoratra azy. Zany hoe noho n'ilay fahasoavan'Andriamanitra zany dia izao tonga afaka nanatanteraka nitory ny filazantsara izy. Zany ho izy notorinay na izao na ry zareo ary zany no efa ninonareo. Vaovao mahafaly maneho ny fahasoavan'Andriamanitra, vaovao mahafaly manambara ilay fahasoavan'Andriamanitra, zany notorian'ny fiangonana. Ao anatin'ny hevi-baventy fito ny protestantisme ry havana izany hoe ny fahasoavana irery ihany zany. Fahasoavana irery ihany zany. Ry havana malala tsy miovy zany mandraka ankehitriny.
ao amin'ny filazantsara izay torintsika fiangonana tokoa no hanambarana sy izarana izany hoe fahasoavan'Andriamanitra izany. Aseho amin'ny olona mpanotany amin'ny Romanina 5:20 hoe teo amin'izay nibeazan'ny ota no noarany fahasoavana be lavitra. Izany hoe nampanota aza ny olombelona dia tsy mijery ny olona mampanota azy izay Andriamanitra fa noarany izany dia ny fahasoavany no namindran'Andriamanitra foa an'ny olona. Izany hoe ry havana malala isika zany dia tsy ijeren'Andriamanitra amin'ny sokajim-piarahamonina misy antsika, tsy ijeren'Andriamanitra amin'ny hoe volokoditsika, tsy ijeren'Andriamanitra amin'ny firazanantsika, fa amin'isika maha-olombelona antsika io mihitsy. Amin'isika maha-olombelona izay noforontanana io mihitsy, io no ijeren'Andriamanitra antsika ko hiasany ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Izany hoe toriana ho fantatry ny olona mpanota fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia no hamarinina maimaimpona izy ao amin'ny Jesosy Kristy rehefa mibebaka marina tokoa teo anatrehan'Andriamanitra. Ary na tsy izany aza dia mbola marina tokoa ilay voalazan'ny soratra masina manao hoe ny famindrampon'i Jehovah tsy nahalandritra antsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany fa vao isa-maraina izany. Raha fehezina ry havana malala dia izao. Tsy miova ny filazantsara izay nitorian'ny fiangonana nanomboka tany amin'ny fiainan'ny fiangonana voalohany ny andron'i Jesosy Kristy ihany koa izany. Fa izao izay torian'ny fiangonana koa mandraka ankehitriny dia izao ny fiangonana vao antso amin'izany mandraka ity ny androany dia tsy miova ny mpamonjy antsika kristianina dia izao Jesosy Kristy izany. Milaza ny Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty, izany no vaovao mahafaly maneho ny fahasoavan'Andriamanitra amintsika. Ambarao amin'ny manodidina antsika azy fa mbola misy fanantenana ihany izao fiainana izao fa tsy hoe mifarana eo amin'ny fahafatesana akory fa mbola misy fiainana be lavitra dia fahasoavan'Andriamanitra izay amonjena izay mino izany. Ho an'Andriamanitra irery ihany voninahitra. Amen. Vavaka isika. Isaoranay no Andriamanitra noho ny amin'ny teninao izay mampiorina mandrakariva ny finoanay satria ampatsiahivina anay indray tamin'ny teny hoe ity fa tokana ny mpamonjy anay dia ianao Jesosy Kristy izany. Ary raha tsy ianao Jesosy Kristy tokoa raha tsy nitsangana tamin'ny maty ianao dia foana ny toroteny ary tsy misy heviny ihany koa ny finoanay satria inona tokoa moa no antenainay amin'izao fiainana izao Andriamanitra zavatra feno fiainana feno fahoriana ary tsy hanananay fanantenana akory azy kanefa noho ny amin'ny teninao izay manome toky anay indray dia velombelona ny finoanay maneho fanantenana vaovao aty anatinay indray izany hoe na maty tokoa azy izahay na dia ho levina aza ny nofinay sy ny tenanay dia mbola vato lampinay ianao Andriamanitra ary manome fanantenana anay ary mampitsangana anay indray amin'ny maty satria mino an'i Jesosy Kristy izahay. Ankehitriny dia mametraka feno eo am-pelantananao ny fiainanay tsirairay avy izahay. Misy aminay Andriamanitra ny todo sy fahasalamana, ianao Andriamanitra no ahasitrana azy ireny dia ny diakapoka taminao ahasitrana ny aretinay rehetra na ny fahotanay izany na ny tenanay na ny ara-tsaina ihany koa dia ho samyraisinao Andriamanitra tanana hositranonao. Mivavaka izahay ny amin'ny tontolo andro izay ho tiavina ity. Ianao Andriamanitra ny ombanay tsirairay avy ny amin'ny zavatra atrehanay amin'ity tontolo andro ity mba ho totosa amin'ny atsaka sy andavana izany ary mba mirapiratana ny voninahitrao sy ny fahasoavanao tokoa ny andro sy ny tontolo andro izay ho tiavinay. Dia mivavaka ihany koa izahay Tompo ny amin'izay mety hoe fikasanay rehetra tsy miafina aminao Andriamanitra izahay dia mba hanana fiainana mendrika kokoa izay tsara kokoa fa ianao Andriamanitra mihitsy anefa no irianay hiasa eo amin'ny fiainanay dia handray an-tanana ny fiainanay satria matoky sy mino izay fa ny zanakao sy ny asan'ny tananao adidinao irery ihany. Dia ankehitriny dia samy mivavaka mangina izahay dia ianao ny vavaka sandro ny tsirairay eo anatrehanao Andriamanitra ivavahanay. Matoky sy mino izay Andriamanitra fa harenao ny vavaka izay nataonay tsirairay avy fa mianaran'i Jesosy lovanay ny vavakay sy mbola iarahanay manono ilay vavaka tsara na ampianarin'ny mpiana fa izay manao hoe Rainay sy ny an-danitra ho masinany ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra meo anay ny ozan'ny sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay ary iza mitondra anay amin'ny fakam-panahy manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Ho setra izany ten'Andriamanitra izany ry havana andeha isika hitsangana hanambara ny finoantsika. Ny fanekem-pinoana faharoa no iarahantsika manonona manao hoe isika mino an'Andriamanitra iray ray tsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita ary an'i Jesosy Kristy Tompo iray zanalahy tokan'Andriamanitra nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao ny mazava va amin'ny mazava
Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona sady ho famonjena antsika dia nidina avy tany an-danitra izy, ary natao fanahy masina nofa avy tamin'ny Maria Virjiny dia tonga olona izy. Nombona tamin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanam-paham-po Pilato izy. Maty izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka ao an-tanan-kavanana iray. Avy any miviny iray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakany. Isika mino fanahy masina, tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny Ray sy ny Zanaka, ka hitsahona sy ankalazaina miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray masina miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerina izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsanganan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mandehana amin'ny fifalian'ny Tompo ry havako.